Tsisy afaka ny toeranao, sy anomeny afom-pitiavanao. Toroy lalana Jesosy, toroy lalanao, entoao Alleluia. Mbola eo pitsangana ihany tsika. Efa mba nisotra an'Andriamanitra marina ve ianao? Raha fotoana fisaorana efa mba nisotra anazy ve ianao foe nivonjeny? Ary efa mba nisotra anazy ve ianao fa navelona tamin'ny toerana voalohany indray? Raha miteny hoe verenana mpitiavana voalohany, efa nivelona ve ianao? No hoe mandroso tonga eo amin'ilay
efa eo amin'ilay toerana voalohany vao mandroso amin'ilay fiombonana aminy foana fa tsy hoe mandroso dia tonga eto ianao. Voalaza ny fa nandeha moa salamo to fa salamoana nahitantsika an'ilay fisaorana haitsika tsara ny salamo fa 300 efa tena mba nisaotra an'Andriamanitra ve ianao fa hoe voavonjy ary efa tena voavonjy ve ianao. Salamo 300 efa haitsika misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ianaram-basiny. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay misy adinono ny fita iny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ianao zao mety efa nisitrahan'i Jesosy ianao dia fa mba mate an-tany ianao efa tena manisotra hoe voavonjy sa efa lasa tonga eto isaka ny fotoana ary mpamonjy sekoly ianao dia efa mamonjy sekoly foana. Any amin'ny apokalypsy any efa fantatsika raha miresaka fiangonana fito Andriamanitra Jesosy dia ao misy mahazo ny teny hoe verena fitiavana voalohany dia mibebao izy ataovy ny asa voalohany. Ny fiangonana Simirina sy Filadelfia any tsy nahazo ny teny hoe mibeba io izy izany hoe mpiangona zany ny fiangonana zany tray misy fotoana misy tokony bebahana ao anatin'izao fandiniana tena fisaorana zao. Raha mbola meny fotoana ianao dia misaora azy misaotra anao tompo fa mevanao fotoana hibebahana. Tsy maty teo anatin'ilay niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao fa meny Jesosy fotoana hiverenana ny fitiavana voalohany nandray fitiavana Jesosy ianao nandalo fanenenana marina ianao dia mibebaka ary ny olona ary nahita niova fo ianao ary nandray famelan-kelo no tena mandany ny fotoananao Jesosy 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 tafafo ianao amin'ny alina dia miresaka aminy ny fiombonanao manomboka ame mitombo eo ilay hoe manomboka mitombo mandroso ilay mahataonao efa nisaotra fianao efa tena nisaotra ny Jesosy fianao. Ny inona mandany ny fotoana antsika tamintsika vao tena voavonjy tena miteny aminao fa hafa mihitsy ny fotoana lanianao teo. Ianao nga mety mba vita mamotika baiboly indray mandeha isan-taona baibolinao zao ve lasa musée. Ena ny fotoana tena mamy aminao resaka ny fitiavana maneho ny fitiavana vavolombelona eo amin'ny toetrany raha tsy ateraka indray ny olona izy tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka eo ilay toerana voalohany fitoerana voalohany nisy fotoana fa teo amin'ny fitoerana voalohany fiangonan'ny Efesosy fa hozy Jesosy hoe verena ny fitiavana voalohany. Misaoran'Andriamanitra fa ame fotoana ianao hiverenanao amin'izany fitiavana voalohany zany afaka mbola manompo azy ianao. Raha ho any manokana zao reny fitiavana voalohany zany tamin'ny zavanandray an Jesosy dia tonga dia samy mijoro vavolombelona aminaminy zany ho hain Jesosy dia hoy aho hoe lasa mandeha manaraka tsy mahay mitolo teny fa mahay mijoro vavolombelona zany ho vai Jesosy dia ndeha miaraka amin'ny olona mankaliona dia lasa koa mandeha tsy maharaka hoe inona no tokony atao fa zay ilay fitiavana voalohany ty fotsiny dia zay ty adala an Jesosy teny dia nandeha dia fara moa najony tompo dia hoe paster ianao dia paster ianao dia tonga mamonjy fotoana ianao sekoly dia mametra-panontaniana tsy rehefa lasa paster dia hoe eo amin'ilay fitiavana voalohany fa zavatra nisy dia zao misy fampaterivana ataon'ny tompo tamin'ny atoandro teo zao dia tapitra ny anjara
tamin'ny etoandro teo zao sady vavolombelona iko zany dia tonga eo atodobatonambondrona eo dia eo misy toerana fitorohin'ny olona teny dia niaino alavidavitra izany ny afatra torohin'ny olona dia ozy le olona teo mpivarotra teo nany ianao izy efa ela be tsy nitoro-teny toza teraka Jesosy satria za fa nitoro-teny amin'ny toerana toza Jesosy iverina fitiavana voalohany tiaona le tena hoe ampitenen'ny tompo olona tsy ho vavaka eo mpivarotra ena za mijoroka kinao ianao izy satria fataka zao hoe mitoro-teny eo marina bo efa pastera ve anao dia tsy mitoro-teny tsy nany mety tsy mitoro nefa nataonao zany taloha dia za Jesosy fonao tratranao verina fitiavana voalohany tsy hoe makany ambavoatra mandeha tongotra lavitra be any fa na eto le voatra tena ataontsika isotra ny tompo hoe mbola meo fotoana anao iverenanao dia zao koa hoe mila tonga amin'ny toerana io koa ianao zay vao miverina eo satria misy tsy tonga eo dia mieritrehitra hoe fitiavana voalohany sana dia miverina amin'ilay sipataloha hoe tsy fitiavana voalohany fa ho tany zany fa verina fitiavana Jesosy voalohany ohatra ny ahoana izy zany saorany Jehovah ry fanahiko sy atonatiko saorany anara-masina alleloia zay mamela ny eloko rehetra mbola mamey fotoananao Andriamanitra hibebahana ireo fiangonanareo nahazo tombotsoa daholo ny verina daholo reo ianao koa anoty androany tia verena mety samy manana ny tena hoe toerana fitiavana voalohany tamin'ny ianao le tena voavondro dia ianao le mbola fery vao any Jesosy efa direkta izy nefa talohanao teo ahoana to hivavakitsika raha ny tsara indrindra amenarany Jesosy sotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao sotranao zay Jesosy ny amin'ny famerenanao sotranao zay Jesosy ny amin'ny teninao na tato anaty baiboly na mifampatsiavan'ny olona teny an-dalana teny androany ary Jesosy tao ho anahy manokana zay dia manandratra sorana ny fonanay aminao Jesosy zavatra tsy mahatanteraka fa zao hiverina ny fitiavana voalohany zay ary hiverina fitiavana vavaka voalohany ko fitiavana ny asanao ny fiombonana aminao rehefa tafahombona aminao zay dia miazona amin'ilay fitoerana voalohany Jesosy rehefa tafahombona aminao foana zay eo zay miazona amin'ny toerana voalohany manomboka amin'ity androany ity Jesosy anatratra ny fahatsaranao hatrany zay dia hisotranao hatrany zay fa mbola mamerina nay hatrany hatrany ianao makasitraka